Halleluja. Faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra ny fifaliana fifankatiavana ho amintsika tsiraray avy satria didy vaovao izy ny tenin'i Jesosy nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo dia mirary ny fifankatiavana ho amin'ny mpino rehetra, ho an'ny zanaka sy ray aman-dreny, ho an'ny mpivady, ho an'ny zanaka sy ny zanaka ao anatin'ny tokantrano manaraka nyity fotoam-bavaka ity dia tsy adino ihany koa atsika fianakavimby rehetrarehetra ato anatin'izao ministera izao na ho anao ihany koa izay manaraka nyity fotoam-bavaka ity dia tononona aminao fiadanan'Andriamanitra. Ao anatin'ity volana ity moa zany fiangonana dia manana teny mpaminaniana izay nomen'Andriamanitra ny mpanomponya dia ny fatokinan'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra satria mbola natratra n'izao fotoan'izao tsika ary dia makasitraka anazy satria avy amin'izao fotoan'izao. Eto ihany koa dia makasitraka ny mpanompo izay mbola manome anazy sehatra amin'izao fotoan'izao ahafahako mantarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao mitarika antsika ao anatin'ity fotoam-bavaka ity ary misy olona izay ho ampaherezan'Andriamanitra, ho vangin'Andriamanitra eto ao anatin'ity live ity moa zany dia nomeko thème izay mitondra ny lohateny hoe ny fahombiazan'ny mino an'i Jesosy Kristy. Ny fahombiazan'ny mino an'i Jesosy satria isika rehefa mino dia ataon'Andriamanitra mahavita zavatra lehibe tsika. Misy zavatra indray mety tsy takatra ny saintsika, misy zavatra indray mety tsy fantatsika fa rehefa mino tsika dia miseho amintsika ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra zany raha lasa ranabavy tsy voafetra izany. Mety tapitapika ianao rehefa miseho aminao voninahitr'Andriamanitra, misy fanasitranana, misy fahagagana, misy hery, misy fahatsarana mirotsaka ao anatin'izany ary tsy voafetrana resaka diplôma io. Manana diplôma ianao dia izao ny herin'ny finoana sy ny voninahitr'Andriamanitra miposaka aminao fa ny herin'ny finoana dia afaka hamaritra zavatra be dia be amin'ny fiainanao. Ka raha ny finoana dia avy amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fizarana ny ten'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra eto hampaherezana anao, hanangana ny fiainanao, hampahery anao izay mandalo karazana faharerajerana satria ny finoana, fahombiazantsika mino an'i Jesosy raha lasa ranabavy dia miankina amin'ny finoana azy amin'ny fiainantsika. Rehefa mino tsika satria tsisy zavatra afaka ho ataon'Andriamanitra raha tsy mino sika satria misy Andriamanitra ary mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ka androany dia manentana anao amin'izao fotoana izao izara ny fotoam-bavaka antsika, izara amin'ireo namana, ireo amianao anatin'ny Facebook ao apartage ao anaty groupe ihany androany satria hiasa eto indray zany herin'Andriamanitra zany. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao mialohan' izany nefa dia andesika maka ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Marka 10:1-5 sy ny 2:20. Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, Rabony eo, ny mba ahiratra ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianao, ny finoanao no efa navonjy anao. Ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Halleluja. Eto fatatsika loatra tetatira lasa ranabavy mialohan'ny vavaka izay hoasandratsika eto anazavazava amintsika. Nisy lehilahy anankiray dia tena hoe nandalo fahajambana ny fiainany. Ary tena tsy nahita fa zavatra maizana ny fiainany. Ary dia nandalo tamin'izany toeran'izany Jesosy. Jesosy ilay mpanao fahagagana. Jesosy ilay mitondra fahombiazana ho an'ireo izay efa tsy mahita hirika intsony. Rehefa nandalo teo Jesosy dia niteny Jesosy manao ny finoanao no nahasitrana anao, ny finoanao no mahavonjy anao. Androany anatin'izao fotoam-bavaka izao tafahoana amin'ny Jesosy ianao satria ty fotoana ty izay rahantsika amin'ny Jesosy Kristy dia hamangy vangy anao, hamangy anao, hanangana anao, hampahiratsa ny masonao androany Jesosy Kristy zany. Andehantsika hiara isaotra ny Jesosy satria Jesosy niteny manao hoe naiza naiza no nandrona teo aminarako dia voany eto Jesosy. Andehantsika amin'ny voninahitra ny Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka misaora ianao an'Andriamanitra angatao ny fanatrehany. Eto izy mangatao mihitsy ny fanatrehany, anenika amin'ny fonao, anenika amin'ny fanahinao, anenika amin'izay momba anao ray manontolo mba tena ho tian'i Jesosy Kristy. Angataka kotsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny fanahy masina mantsy rehefa eo dia mitarika antsika any amin'ny lalana izay mbola tsy hitantsika. Fiteniko foana moa zany ny fanahy masin'Andriamanitra dia mitaridalana antsika. Mitaridalana antsika, mampafantatra antsika ny marina rehetra. Zany ny tanjon'ny fanahy masin'Andriamanitra indrindra ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Tsara amintsika dia tahaka nataon'ity jamba ty, ny fona teo anatin'i Jesosy. Mamindrafo amiko Rabony eo, mamindrafo amiko mpampianatra eo, mpampianatra tsara eo, mamelana, mamindrafo amiko. Mialohan'ny fahagagana, mialohan'ny zavatra ty tsika hita eto androany dia mangatafa amin'ny rapo, mangatafa amelan-keloko avy amin'Andriamanitra.
mba ho tsapanao eto ny fambiazana miaraka amin'ny finoanan'i Jesosy, mba ho tsapanao eto fa eto Jesosy Kristy, ary mangatao ny rany Jesosy anadio anao, anamasina anao, ary atolory ny fiainanao eo am-pelatanan'Andriamanitra, satria matoy ijamba io nahita fahagagana, matoy ijamba io nahita ny voninahitr'Andriamanitra, nahita ny zavatra mbola tsy hitany, tena nolotra ny fiainanao an' Jesosy izy. Niantso famonjena, nila vonjy tamin'i Jesosy, nila fanafahana tamin'i Jesosy, nila fanasitranana an' Jesosy, ary nanolotra zay fiainana zay ho an'i Jesosy. Kandroany ianao dia atolory ny fiainanao, atolory ny fiainanao. Rehefa eo Jesosy, dia izao ny voambarany tenin'Andriamanitra. Izao izy niseho ny zanak'Andriamanitra tena andrava ny asan'ny devoly. Nisehony Jesosy tena andrava zay rehetra asan'ny devoly, zay rehetra asa maizana eto androany. Mba ho atsapa fambiazana ianao, angatao mihitsy Jesosy mesay ianao eto, mesa mahery vaika eto ianao amin'ity fotoana ranoty, satria mino zay fa eto ny fahatsarana asan-drato ny fiaoanao amin'izao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha io mbola makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity fotoana sarobe ity Andriamanitra zay ahafahanay manompo anao. Tompo mivavaka izahay amin'ity androany ity, ary makasitraka misaotra be dia be, misaotrany amin'ny fahatsarana, misaotrany amin'ny tompon'androm-pahavelomana, misaotrany amin'ny fahasalamana, misaotrany amin'ny fiadanana, misaotra tompo malala satria mbola afaka ndray zay mifankahita amin'ny alalan'izao fotoana izao Andriamanitra, afaka mifampahery zay, afaka mifanangana zay, afaka mandray fahagagana zay, misaotra satria avy aminao zany tompo malala, ary mino zay ny fanatrehanao eto ndray androany. Tompo anatsika n'ity fotoana ity ianao, oka ny fananao masina hitarika anay zay eto amin'ity fotoana androany ity, na ho an'ny mpanaraka an'izao live zao, na ho anazy mitory ny teninao eto, satria tsy vitako amin'ny heriko Andriamanitra, na ny fahaizako na ny fahalalako, fa mila anao Andriamanitra, mila anao a Tompo, mila anao a Jesosy malala, apahera eto, anolo-tsaina na eto ndray androany Andriamanitra, ary mifona aminao zay, tahaka natoan'ilay jambo Andriamanitra, zay mifona satria naiketahita fahagagana, zay tsy raray avy ihany koa dia maniry zavatra, maniry fahombiazana amin'ny fiainanay, maniry zavatra tena zay mbola tsy hitanay Andriamanitra, eto zay dia maniry an'izany, kanefa raha misy heloko Andriamanitra, mamindraha fo aminay mpampianatra, mamindraha fo aminay mpanjaka amin'ny mpanjaka, zay rehetra tsy netana ataonay teo anatrehanao oka ho diovinao zay, ary atolotra eo anatrehanao ny fiainanay iray manontolo, ho anjakanao Andriamanitra, fa nenina blocage eto, satria tonga eto ianao Andriamanitra, andrava izany, ary dia menay lalana ny herinao Andriamanitra, anapatapaka ny zoka rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anana fahefana eto ny herin'ny fahavalo. Saotra Tompo, aleluia, amen. Amin'izao fotoana izao tsika andehantsika naraka an'ity hira ity hoe antsoa Jesosy, antsoa Jesosy raha sy ranam-bavy. Ao anatin'izao fotoana izao ho arahantsika izy ity marina fa chorale nanao azy ity zay tena hoe nanao ny hira tamin'ny fony ray manontolo, eno tsara ny tononkira, eno tsara ny tononkira, fa misy afatra ao anatin'izany mialohan'ny enoantsika fampahirizana foy eto androany. Isit sima fuyana, isit sima fuyana, so mi jefi shafa, tena vere, so mi jefi shafa, tena funyo. Shafa, tena vere, so mi jevi shafa, tena funyo. Amen.
ianao manino manano mbola miana fa tsy te androso amiakana tsisy zay tsy mavonjy naganteto tsisy zay tsy makarakara mpanamtasy fasoavana tsy menamita agany tompoa fasoavana. Alleluia. Makasitraka andeo korala zay nitondratsika atao anatin'iny hira iny mitondra lohateny hoe antsoy i Jesosy a dia matoky afatsika tsiraray avy samy niarany teran'Andriamanitra hiditra anatin'ny fampahirizana atsika milohan zany nefa dia manasanao hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity satria nomeko tema moa ity fampahirizana ity manao hoe fahombiazany mino an Jesosy mba hisahombiazana ny ianao andrean'izao toriteny zao satria Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny dia karoka zay asoa atsika. Andriamanitra mandefa ny teniny mba anasitrana atsika mba hisy fahombiazana zany any amin'ny fahasalamanao any. Andriamanitra mandefa ny teniny mba ho fahazavana ny fiainanao satria araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe faniliny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao ka manasanao amin'izao fotoana zao andesika hiara hivavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay ambara eto. Raha mbola makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'izao fotoana zao zay afana indray Andriamanitra mifampahery ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Tompo tahio ny tsiraray avy ka sio ny fiainanay ka sio ny vahoakanao zay mandrendra ny teninao androany. Matoky Andriamanitra fa ampiteny eto ianao anokatra ny vavako ary anokatra ny sofiny tsiraray avy ny foniny tsiraray avy ny fanahiny tsiraray avy zay mila sakafom-panandray amin'izao fotoana izao. Fanerin'ny fahavalo zay mangala teny amin'izao fotoana izao dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery eto amin'ity fotoanandroany ity. Saotra Tompo Alleluia. Amen. Amen. Araka nefa nolazaiko teo mbola veriko ihany ny thème atsika dia hoe ny fahombiazany mino an Jesosy. Nisy tantara zay narahantsika teo efa novakiko dia tantaran'ny Bartimeo jamba zay tatsika any amin'ny Marka 4:9-7 any tantara io. Raha diniantsika ny soramandry dia andeha ny vakitsika ny soramandry momba ny tantara io mialohan'ny izarako ny fampahirizana zay entina amintsika tsiraray avy. Ny nampahiratany Jesosy any Bartimeo jamba teo akaikin'ny Jeriko. Efa nisy fotoana raha lasy ranabavy malala nanazavaiko momba ny tantara any Jeriko ty. Jeriko dia vambarany tenin'Andriamanitra fa tanàna mimanda. Tanàna efa voatokana ho an'ny zanak'Israely ary tamin'izany fotoana zany efa voatendrin'Andriamanitra hoe ho azo io tanàna io. Fa saingy zao dia mimanda ozy izy ny tanàna tamin'izany fotoana zany. Mimanda ny tanàna zany hoe feno manda manodidina ny tanàna. Dia tamin'izany fotoana zany indrindra dia napiasa ny fomba an'Andriamanitra ireto vahoaka an'Andriamanitra reto tamin'ny alalan'ny hira, fiderana, fitsofana ny anjomaro nanodidina ny manda io. Ary dia mibara ny tenin'Andriamanitra fa nirodana ny manda. Halleluia. Nirodana ny manda satria tamin'ny alalan'ny finoana nampiasaina izy ireo. Raha ny tena marina ne mety raha amin'izao valandro iainantsika izao ny olona mety manana ny fahaizany sy ny fahalalany dia mitady bulldozer zavatra be dia be andro-tanana zavatra anankiray. Fa mibara ny tenin'Andriamanitra fa ho an'ny olona mino dia napiasa ny finoana izy, napiasa ny anjomara orakoraka be dia be zavatra nataony nampirodana ny manda. Ity lehilahy ity nefany dia teo akaiky ny toerana rava io. Teo akaiky io. Satria tanàna rava ny fahasalamana, tsamba ny fiainana, tsamba tena hoe sidokany zavatra tokana nitany teny famazinana. Tsy nanana fahombiazana izy mba tia hitany zavatra hitany olona, mba tia hitany zavatra tsapan'ny olona. Fa saingy zao rehefa nandalo teo Jesosy, nandalo tamin'ny toerana io Jesosy moa dia tsy mazaka ny fahorian'ny olona, tsy mazaka ny tsy fahombiazan'ny olona Jesosy. Fa Jesosy manome fahombiazana ho an'izay manketa eto. Tamin'ny alalan'ny finoana anatiny izy Jesosy mandrafo amiko. Mino aho, ry Jesosy zanak'i Davida fa mpanasitrana ianao.
dia sitrana io lehilahy io. Manao zay mino eto androany ambaraka eto androany fa isy fahombiazana fiainanao, isy fahombiazana fiainanao. Raha ohatra ka amin'ny toerana misy ianao amin'izao fotoana izao mety tena tsy mahita mangirana ianao any amin'ny zavatra misy ny amin'ny zavatra manodidina, satria amin'izao vaninandro farany izao dia mandrovo-tsia ny fahavalo, mandeva fahajambana etseroa. Ajambainy ny mason'ny mpino amin'izao fotoana izao, ajambainy ny mason'ny olona amin'izao fotoana izao, ho an'ny olona izay tsy feno fiarovana, ho an'ny olona izay miraparapa dia ajambainy. Fa saingy izao ho an'ny olona izay manana an' Jesosy dia ahitany fahazavana izy, ahitany fahazavana avy amin'Andriamanitra izy, ary ho hitany ary asehon'Andriamanitra azy ny fahombiazana na dia misy ady hatrehana aza eo amin'ny fiainany. Dia tsika mamaky tenin'Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao, ao anatin'izao fampahirizana izao zay hitantsika amin'ny Jaona 5:4. Ampahera eto ho an'ny olona izay vao manaraka an'izao fotoam-bavaka izao Jaona 5:4. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Amen. Izany raha lasarana bavy ny herina, zany hoe finoana, fahombiaza ny finoana izany, izay mino izay naniraka aho izy Jesosy. Mino an'Andriamanitra ray sy tovy ianao, sa ataonao resaka fotsiny za mino an'Andriamanitra ray sy tovy, fa amin'ny toe-javatra misy amin'ny fiainanao io. Mino ve ianao fa hanovany zavatra misy Andriamanitra? Mino ve ianao fa Andriamanitra mpanao fahagagana miaraka aminao? Hoy izy ny ten'Andriamanitra nanana garantie tsara mihitsy ny olona mino, tafafindra tamin'ny fahafatesana nakany amin'ny fiainana. Nisy fahafatesana amin'ny fiainana satria tamin'ny alalan'ny ota, tamin'ny alalan'ny tsy finoana dia ny mahafaty zany vombaran'ny ten'Andriamanitra. Zay ny ota lehibe indrindra dia tsy finoan'olona ny zanak'Andriamanitra nirahana teto amin'izao tontolo izao. Mila inoana ny zanak'Andriamanitra tsy tompony hery sy ny fahefana, tompony zavatra rehetra izy raha lasarana-bavy. Tiako tena hoe hitralaly ianao anatin'ilay hoe finoana an'Andriamanitra, ilay finoana asehonao, ilay finoana izay anananao an'Andriamanitra, finoana izay toeranao ianao fa manana fiainana miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra akory dia tsy misy zavatra hitranga, fa misy mihitsy ireny zavatra ireny mba hahatonga anao ahatsapa hoe izaho tena mino an'Andriamanitra dia mahavita zavatra rehetra, mahay zavatra rehetra, matoky an'Andriamanitra any amin'ny zavatra misy. Andena antsika jery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray izay niaina ato anatin'ny finoana izy. Izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 2:4 sy 5:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Teto zao dia Mosesy rehefa lehibe nino an'Andriamanitra izy, dia nialany ny toerana tamin'ny alalan'ny finoana ny lazany anio mbola tsy niala teo izy fa tamin'ny alalan'ny finoana nandavany laviny tanteraka mihitsy za tsy miaraka amin'reto Eziptianina reto, mikiko fa nanangana anahy izy ireo, ikiko fa nametraka anahy amin'ny toerana manamboninahitra anahy izy ireo, fa saingy izao lehibe lavitra ny finoko an'Andriamanitra, ny toerana nametsara an'Andriamanitra anahy. Jereva antsika anie raha lasarana-bavy raha tena diniana hoe tantara io ho an'izay olona mino an'Andriamanitra. Raha ohatra zao Mosesy ka nijanona tao amin'ny Eziptiana, Andriamanitra mantsy manomana olona foana, mampiasa olona foana, fa raha nijanona teo amin'ny Eziptiana teo foana Mosesy, inona ny zavatra nisy tao? Maty olona amato. Anisan'ny mety maty tao anatin'izany izy. Mety ihany koa anisan'ny nanenjika ihany koa satria mety nanaraka any zavatra nisy tao izy. Fa rehefa hita ny fatany amin'izay ny fahamarinana hoe ny rahalahako reto kay reto ny tena rahalahako reto ny tena hiaran-dovo amiko, hoan-dovo amin'ny fiainana, reto no mahazo fahombiazana. Satria n'Andriamanitra izay Andriamanitra ny fianakaviako, Andriamanitra ny razako, dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra mampisaraka ny ranomasina, Andriamanitra matoky, Andriamanitra manome fahombiazana. Hitantsika inona ny fahombiazana nahazo amin'ny Mosesy? Satria nino izy?
ary nanontany laviny ho tsy ho zanaky ny zanaka vaviny farao. Jereny fahagagana tao amara ny rano mangidy fa navadika Andriamanitra ramamy niloza folo tao Ezipta be dia be naseho an'Andriamanitra anazy tamin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra ray izay niseho tamin'ny alalan'ny endriky ny voambaran'ny ten'Andriamanitra ny endriky ny rahona ny endriky andry hafa andry rahona zany nisehon'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Dia izay ny finoana tao anatin'ny Mosesy ny fatany tsinjony hoe misy fambiazana ny ka ilay mino an'Andriamanitra. Tahaka izay koa tsika tsiraray avy. Ahoana ny fahitanao amin'izao fotoana izao ny fiarahanao amin'Andriamanitra? Mba mino ve ianao misy ny fambiazana miaraka amin'ny finoanan'i Jesosy io? Jesosy raha lasa ranabavy dia manala ny olona amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana, manala ny olona amin'ny faratsiana makany amin'ny fahatsarana, manala ny olona amin'ny aretina makany amin'ny fanasitranana. Izany ny Jesosy Kristy izay inotsika io. Izany fambiazana ananantsika ny Jesosy io. Tia hampahery anao ka ho zava-dehibe amin'ny fiainanao ny finoana an' Jesosy. Tahaka ny Bartimeo raha lasa ranabavy izay nipetraka teo foana tao amin'ny tsy fambiazana fa rehefa nandalo Jesosy tena rehefa nanapa-kevitra fa miaraka amin'i Jesosy dia fahagagana foana. Voanazo ny fahagagana izy tsy nijanona fotsiny teo hoe beady hevitra hoe fa vita zany ny fahagagana aloha dia alohandray aloha andeha ho any amin'ny lala koa fa voambarany ten'Andriamanitra fa nanaraka an' Jesosy izy. Ho antsika tsiraray avy ianao ve fa manana zany fanarahana an' Jesosy any. Tsara ny raha lasa ranabavy ny toerana anisan'ny Mosesy. Inona toerana anisan'ny Mosesy tao andapa tao? Nanana ny fiandrianana izy fa nilavany zany. Tsy fantatra hoe inona mety karazana fiandrianana mba apetraka eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Inona? Fa zava-dehibe mihitsy ny finoana zava-dehibe. Anananao fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanak'Andriamanitra dia voavonjy fa tsy voaheloka. Na voatsara miaraka amin'izao tontolo izao. Fa izay mino ny zanaka manana fiainana. Dia isika mbola amaky ten'Andriamanitra farany izay hitantsika ao amin'ny Efesianina 4:12. Mazava-dehibe an'izany fahombiazana amin'ny finoanan'i Jesosy any. Efesianina 4:12. Ary fanampiny zany rehetra izany tany finoana ho ampinga izay azoanareo amono ny zana-tsipika mirehatra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Zany ny fahombiazana raha lasa ranabavy. Tany finoana ho ampinga. Finoana inona? Finoana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsika ne mampiasa ny tenin'Andriamanitra, fantatsao zao ny tenin'Andriamanitra hoe aza milalao miaraka sakaiza amin'izao tontolo izao, sakaiza amin'ny ratsy. Dia rehefa fantatrao zany dia mitahiry tena ny fahamasinana ianao. Dia mandresy ianao. Fa tsy hoe andeha anao raharaham-pihavanana. Zay natonga ny Jezebela voambarany tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany rehefa niseho ilaina ny dimby ny Eli mpaminany. Dia ny teny mana fihavanana va. Fihavanana ahoana? Rehefa ao anatin'ny finoana raha lasa ranabavy dia hainao mihitsy mila manavaka ny zava-tsoa sy ny zava-poana ianao. Avao tsara mihitsy hoe Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra ny noko manasitrana, rehefa Andriamanitra dia zay ny fahombiazako. Aza fangaro amin'ny sampy amin'ny zavatra ratsy Andriamanitra. Fa Andriamanitra saro-piara. Ka androany tany finoana ho ampinga. Afahanao manohatra ny zana-tsipika rehetra alefa ny fahavala amin'izao vaninandro farany izao. Andesika hanao voady eo anatrehan'Andriamanitra. Hanao voady amin'ny fampona an'Andriamanitra. Tsy hiala amin'Andriamanitra, tsy hiala amin'ny finoana izay ananantsika. Andetsika amin'izao fotoana izao manasanao hivavaka sotra an'Andriamanitra ny amin'izay ten'Andriamanitra izay. Ary rehefa vita izay dia hiaraka ikalo ny tirity mitoro alohateny voady isika. Andesika hiara-sotra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra teto izany. Raha io misaotra anazy amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny fotoana androany ity izay nandresana ny teninao fampahirezan'Andriamanitra. Mankasitraka tompo malala satria ny finoana dia zava-dehibe indrindra Andriamanitra. Indraindray misy toerana confort tsaratsara any ambadika any Andriamanitra. Fa tsara lavitra n'izany finoananao Jesosy satria ny zavatra rehetra dia voafaritra anao Andriamanitra. Hoe ianao ny tompon'ny fahefana rehetra, ianao ny tompon'ny zavatra rehetra ary dia manaiky anao zao rehetra ao. Rehefa mino anao zay Jesosy malala dia manao zava-magaga ianao. Tahaka ny nataonao tamin'ny Mosesy, tahaka ny nataonao tamin'ny Bartimeo. Tompo malala ho anampisehovana ny voninahitra ao satria tsy miova ianao tompo. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
itoriana tsara anao sy ny asanao riraio zao voadiko izao Jesô ambarako aminao naorina mananao itoetra fatsy andao fa efa voatendrinao anatanterak'ireo asanao naniraka ianao indro afavonao naenjeina za tsy vadika aminao na dia somparana za tsy saraka aminao ninonenonanjo ianao notokikio itisyanopoanao mandrapiaram-pofonakio itoina tsara anao sy ny asanao rirakio na dede pakala zao tsy aoko fanehoany nao atositosikao tsy mba ilofikao irosoatrany ny di ny hoe iemtra de sanatry namozako ny aiko aza tsy veritala naenjeina za tsy vadika aminao na dia somparana za tsy saraka aminao ninononanjo ianao notokikio itisyanopoanao mandrapialam-pofonakio itoriana tsara anao sy ny asanao riraio nao fisedrana mafy nao fitsapana mamay dia volonao iafy tsy vadika mantraky zay naenjeina za tsy vadika aminao na dia somparana za tsy saraka aminao ninonenonanjo ianao notokikio itisyanopoanao mandrapiaram-pofonakio itoriana tsara anao sy ny asanao rirakio Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra nanaraka ny nira iny. Mino fa hainao iny nira iny dia samy nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra isika. Tena hoe hanompo an'Andriamanitra. Ivavaka isika, mbola ivavaka isika mialohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana. Tena hitondram-bavaka ny etaetapontsika. Satria matsy tsy tokony ho tia amin'ny teny fotsiny tsika na hoe milaza mino tsika fa andeha ho arahantsika asa ilay etaetapontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ilay finoantsika arahantsika asa araka ny tenin'ny Jakoba hoe mila arahana asa amin'ny finoana ka amin'ny alalan'izay fahaizantsika na fahalalantsika dia mila ataontsika mihitsy hoe etaetapo an'Andriamanitra. Mila manana etaetapo lalina tsika amin'ny ankohonantsika amin'ny vola izay ananantsika ho entintsika hanompo an'Andriamanitra. Tena hoe hanompo an'Andriamanitra tsika tsiraray avy zay manaraka n'ity fotoana ity mba ahita fahombiazana atsika ny amin'ireny zavatra ataontsika ireny tsy akina amin'ilay fahalalantsika isika fa andehantsika tena hoe etaetapontsika an'Andriamanitra ametraka voalohan-daharana amin'ny fiainantsika ny finoana amin'ny zavatra rehetra ka manasanao hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha io mbola misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nomeno an'ity fotoana androany ity
nafahanay tompo malala nandreny amin'ny teninao, nanao voady teo anatrehanao ary mitondram-bavaka zay Andriamanitra ny etaeta-po amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Amin'izay zavatra zay anananay na fahalalana na hery na arena na fianakaviana na ina Andriamanitra, mba tena hanana etaeta-po zay tsy raray avy, tena hoe hanompo anao marina Andriamanitra, tena hoe hanao zava-dehibe ihany koa ny finoana zay ao anatinay Andriamanitra, fa tsy hanao kitoto Andriamanitra, ete mivavaka ho an'ny tsiraray avy izay rehetra manana finoana Andriamanitra hoe mino anao Andriamanitra, ametsaka zava-dehibe indrindra ny zany finoana anao zany eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Sotra tompo malala satria tsara loatra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Halleluja, amen. Mandeha tsika amarana ny fotoana izay ny rahantsika nanompo an'Andriamanitra teto. Nisy révélation raisinao teto, nisy voakasika Andriamanitra ianao tao anatin'ny vavaka. Andesika tena hitondram-bavaka ty alina ty, hitondram-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsika mino an'Andriamanitra fa mahery izy dia ho arovan'Andriamanitra tsika. Hitondram-bavaka isika ho an'ireo namantsika mety mbola hiasa, hitondram-bavaka isika hisaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fanatrehany mahery vaika teto dia asandrato ny feoanao amin'izao fotoana izao mba ho voninahitra Andriamanitra izany. Tompo misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity, misaotra anao zay Andriamanitra zany amin'ny fanatrehanao mahery vaika teto, misaotra anao zay tompo malala mbola afaka mitondram-bavaka eo anatrehanao fa hananao fahombiazana indray ny tsiraray avy Andriamanitra amin'ny ty alina mangina ity, isy fiarovana amin'ny fiainany Andriamanitra, marina mba tsy hitanay ny fahavalo zay eny amin'ny rivotra Andriamanitra, fa mivavaka zay Andriamanitra mba tena hoe atoky anao ny fiainanay tsiraray avy, mba tena hanana finoana anao zay tompo malala amin'ity alina ty, ka tsy hanana tepitepy, tsy hanana fanahina Andriamanitra ny zanako tsiraray avy. Mitondram-bavaka ihany koa zay Andriamanitra andeo raha lasy ranabavy zay hiasala amin'ity androany ity, tahio ny fiainany Andriamanitra, azavao ny fiainany ka mifatsaranao ny anenkazy Jesosy malala mino zay fa tena ampahery azy ireo ianao, anangana azy ireo ianao, fa ny herina fahavalo dia tonanay tsy hanana fahefana aminazy ireo, satria ny finoana dia apinga afanay mandresy zay rehetra fanangoleny ny devoly, ka amin'ny anaran'i Jesosy tononay amin'ny finoana fa fahavalo resy ny asa maizina tsy manana anjara fahefana amin'ireo raha lasy ranabavy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay Andriamanitra satria tanteraka ty fotoana ity zay nafahanay nanompo anao, nitady ny tavanao ndray teto amin'ity fotoana androany ity. Sotra tompo satria teto ianao nampahery, teto ianao tompo malala niaraka taminay tao anatin'ny vavaka, nampahery ny mpanomponao, nampahery ny vahoaka rehetrarehetra, vahoaka an'Andriamanitra rehetra, misaotra ny amin'ny fanatrehanao magaga teto tompo malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Andesika hiara-zara teny fahasoavana amin'izao fotoana izao, entiko fahasoavana samindram-pona anaraka atsika amin'ny andro retsaina-tsika dia toetra ohatran'i Jehova andro lava isika. Avereno amin'ny tenanao rery ihany, entiko fahasoavana samindram-pona anaraka amin'ny andro retsainako dia toetra ohatran'i Jehova andro lava amen. Samy tahina Andriamanitra tompoko.